I pretendrazana malala. Mino fa salamatsara daholo any tokantrano any. Androany natratra dingana lehibe mipetsika. Mihoatra ny 400K zao ny mpanaraka ny pejy. Ary tsy hoe manaraka fotsiny fa mitaky zavatra mazava. Ny pluralisme, ny mangarahara ary ny fahamarinana bebe kokoa amin'ny fitantanana any Madagasikara malalantsika. Ho anareo izay vao tonga eto amin'ny pejy dia resiko ampitiavana be nareo. Ary sika ro fandaharana sa misalasala mizara manao cœur manaparitaka an'ity vidéo ty fantatratsika fa signalé foana amin'ny pejy. Ka mila hery avy aminareo izay mitambatra ho ny taona dia vato. Efa volana maro zao ny gouvernement no be resaka. Efa volana maro koa zao zareo no milaza fa hanao poursuite judiciaire. Ary efa volana maro koa zareo nilaza fa hanao mandat d'arrêt international any Andry-Rajoelina. Nefa raha ny zava-misy tsy zavatra mitranga. Mbola libre somatsara i Andry-Rajoelina amin'izao fotoana izao. Koa mipetraka amin'ny fanontaniana tena fahavalon'ny fitondrana ve ity Andry-Rajoelina ity? Sa izy lasa fahavalo tena ilain'ity fitondrana ity? Fahavalo tena mety aminy, très pratique zany. Fahavalo ampangana any anaty kabary qu'on accuse dans les discours. Fahavalo ampiasaina ampitahoran'olona. Nefa fahavalo tsy tena enjehana akory. Tsaroa tamin'ny décembre 2025 dia nilaza ny ministra ny fitsarana fa enjehana ny filoha teo aloha. Laza mihitsy izy fa isy mandat d'arrêt international. Fa aiza izany didy izany ankehitriny. Raha tadidinareo tsara dia laza izy tamin'ny live-ny fa na Jesosy aza tsy anakanazy. Dia hatramin'ny nahatonga ny colonel Randrianirina tao amin'ny fitondrana sy Fanerisoa dia nitombo be ny perquisition sy ny arrestation ao amin'ny tanitsika. Dia lazana foana io fa fiarovana ny sûreté de l'État amin'ny filaminam-panjakana zany. Maro ny olona malaza sy tompon'andraikitra no samborina. Toy ny colonel Patrick izay nogadraina. Ary isaky ny misy an'izany dia teny iray foana no verina. Complot déstabilisation fifandraisana amin'ny Rajoelina. Na zaza dia efa nompangaina hoe miara-miasa amin'ny Rajoelina. Herinandro vitsy lasa izay dia i député Rajerson koa nompangaina hoe miara-miasa amin'ny Rajoelina koa. Mahagaga fa mipoitra io fiampangana io tamin'izy nametraka an'ilay requête tany amin'ny HCC. La requête izay anasorana ny colonel Michael. Raha tsy misy ny anaran'ny Rajoelina dia ho sarotra kokoa amin'ity fitondrana ity ny anamarina ny zavatra ataony. Raha tsy misy ny alkaliny ahoana ny fomba hampangana ny mpanohitra rehetra ho mpanao complot. Dia ahoana koa ny hamarinan'ny madame la ministre an'ireo perquisition maro ireo. Kanefa amin'izany fotoana izany dia ireo lazana fa mpanohana azy dia voasambotra vao perquisitionné. Dia Andry-Rajoelina kosa mbola libre be. Mbola afaka mandehandeha any Dubai sy aty à Paris. Dia aza adino ty ry vahoaka fa ny fitondrany Rajoelina no nanodina 4 milliards d'ariary. Ka nahoana izy no libre be amin'izao. Dia efa nazavaiko teto izany. Satria talohan'ny exfiltration tamin'ny 12 octobre 2025 dia nanao accord politique i Andry-Rajoelina sy colonel Michael. Voaka tamin'ny journal zany. Jereo ny page ny Thomas Dietrich. Dia jereo ny archive-ny TF1. Zany mahatonga ny Andry-Rajoelina libre somatsara amin'izao. Zany mahatonga ny mandat d'arrêt international au kabary fotsiny, au blabla fotsiny. Mahatonga ny gouvernement io be resaka be, mahatonga ny madame la ministre de la justice be resaka be nefa zéro action. Dia ankehitriny dia sarotra fenina intsony ity tsy fahombiazany zareo ity. Dia nanomboka tamin'ny volana aprily dia nilaza ministra ny fitsarana fa tsy maintsy mandalo any antemera-pirenena ny raharaha. Nefa fantatry ny fitondrana tsara ny firafitry ny antemera-pirenena. Tamin'ny fifidianana sy ny bavambahoaka farany dia maro ireo député voafidy tao anatin'ny vondrona manohana ny Rajoelina. Ity ny lisitra fen'ny député mandrafitra ny antemera-pirenena malagasy ankehitriny. Ao anatin'ny lisitra io dia misy any Tinoka Roberto, Maron Jean de Dieu sy ny filongony maro samihafa. Maro anisa ny pomban'ny Rajoelina. Fantatry ny gouvernement fa ho sarotra ny hampapanga azy eo anatrehan'ny haute cour de justice. Raha ny marina dia presque impossible io. Dia manontanytsika hoe maninona? Nahoana no misafidy procédure efa fantatra meloha fa tsy ho tanteraka? Satria raha pitso afaka milasa ny gouvernement. Surtout i Fanerisoa Erinaivo. Hoe efa niezaka izay efa ny député no nanda. Ny ministre de la justice dia hanome tsiny ny antemera-pirenena. Dia ny antemera-pirenena kosa dia hanome tsiny ny fomba fiasa. Tadidinareo ilay izy ilay niteny hoe na Jesosy izy tsy anakanahy.
vo assemblée nationale ty de efa minainaina raha maty ministre. Izy ane tompony lakle. Parenthèse à part. De rehefa mifanipaka ny gouvernementa sy ny assemblée nationale, ny antemeram-pirenena zany, de ny fitondrana de afaka mievite ny miassumer ny propre contradiction-any. De zany rehetra zany ry vahoaka malagasy de calcul politique machiavélique. De isaky ny sahirana io fahefana io de avoaka foana ny botte secrète ny dossier ny Andry Rajoelina. De isaky ny tezitra ny vahoaka de lazaina fa hoe déstabilisation. Déstabilisation avy any amin'ny Andry Rajoelina. De mandritra n'izany fotoana zany de miditra tsikelikely ohatry ny bibilava ny Rosianina eo amin'ny tanitsika. Miditra amin'ny RNM, miditra amin'ny TVM, miditra amin'ny 26 juin 2026, miditra amin'ny fiangonantsika, miditra amin'ny fiaraha-miasa ara-maramila, ara-toe-karena, ara-politika, sitrihan'ny lohany daholo zay afaka isitrihan'ny lohany. Miliba be izy eo amin'ny tanitsika. Hitantsika eo masontsika zany tsisy fetra. De raha mbola libre Rajoelina de fitondrana de afaka manao foana perquisition au nom de la sûreté de l'État. De raha mbola libre izy de ny fitondrana afaka miteny foana hoe ny déstabilisation no mahatonga ny tsy fahombiazan'ny zareo. Fa hatramin'ny oviana ity fitondrana ity no anafina ny tsy fahaizany ambadika ny teny hoe complot. De hatramin'ny oviana no anararaotany ny teny hoe sûreté de l'État anerena sy ampatahorana ny mpitsikera. Film efa hita tamin'ny 2009 io, tamin'izany ireo Pombany Marc Ravalomanana no nipangaina ho tompon'andraikitra amin'ny korotana rehetra. Ankehitriny niova ny anarana fa tsy niova ny fomba. Ry Pretendrazana malala, aiza Rajoelina ankehitriny. Mbola libre tsara izy. Fa nahoana hoy nareo? Satria nisy fifanarahana politika natao tamin'ny 12 octobre 2025 entre ny Rajoelina sy colonel Randrianirina. Izany no nahatonga ny Andry Rajoelina ho fahavalo ilain'ity fitondrana ity. Ary indrindra ampiasaina anafenana ny tsy fahombiazan'ny gouvernementa. Ka hajanony ry mpitondra isany ny fanodinkodinana saim-bahoaka. Hajanony ny fampanantenana fanenjehana izay tsy tianareo ary tsy vitanareo. Hajanony ny fampiasaina ny sûreté de l'État. Ho fialantsiny amin'ireo perquisition ataonareo fonareo. Azaho amin'ny vahoaka malagasy ny marina fa ampy izay ny lainga.